Siku mnyewansajina iyanukafalina shafu Siku mnyewantatana iyanyuno ya pifi rafu Yenu itafakumu janifiti Kumanikwa Kanihira inapuku Siku ilai watu karuana Nifyana kwetu Ififalia kumyechetu Amina Fulana masala Vani nulana kama Betika Isarika Alilakadu Divasa Santa Tewanida Digaki Sineni Futona Divyata Tana Tewanida Digaki Sineni Isarufadi Isaina Tauku Simai Sultanaku Wana usename chaku ni fukumbau namaku Utiana unaiza simisike Tawe ataiza yumbu tetu Sivifadina manubeku Aiza misia ibutaru kufonya navu Gena tanitsi apiuvani fitiavaku Ampinyali namaki yanonua wajata kwangu Ajina kuyanatsia Nakaluku sati Anambai aku Ifadamita Isakana Itatiana Vata Naretari Ampia sauni vitiavan Sini frampatu kisa Nipivani Andremunani suta Desera neva samanuta Asena resi nijaquiru Taruvi fio fitiavani Imana magi situani narau mi firi Fotai itaquisana grisau Savamaru Nifagaru Sami Maransaya Uaku Sula Saku Niana Velumana Sapaku Mafi Subinaku Nefiniku Mata Sina Pusikuniti Mpitondra namina Eni aivarekanisi Misi feta tamina Ideni keli muhutsa Nuatara panasi Isi evita mafuhu Kami tunayejiwa Fulano Ibalika Masudina lalataba Kavenuni awapuni Zani
Sinitarachamazava Sabanitumani Sinitarachamafani Arivulano Ituraparia Intinyao Anu befitiwan Teizayalu masawa Nauram baratla Nakala yenwanatiwa Izayalu Tutean sikiavu Faki Tiava Kitsul Arajalifu Raisadu Sifana Siukilala Wegran Wegwana Nichi Utapana Nidwechopu Life itiyepa Uwana Look at this face I know the ears are showing Look at this life I still don't know where it's going I don't know much But I know I love you And that may be all I need to know Rifanyana Mamira tafiti Yefitranku Levanao Tarafinao Mietanetana Lefudonia Yai Nefafitiabana Tinutambagana Futrana If I'm Samba Tao Na 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 Ewani La Kwe Ilfonyana Samba Tao Miara Kamina Vitia Na 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 Oh Alina Então vazi Tem no love you Engula não E tem não Capstunha não Trafiti Zevu tapaku Katika não Tianda Summer child Banana Irwandi Lawe Ilefonyana Summer child Miara Camila Fitiabaku Yenera falmera bachikereta mi saura isau ari
Faly foana manjoy miaraka aminareo, mifankahita aminareo amin'ny ty fandarana ty. Apitapitao zarazarao fa maromaro no zavatra holazaintsika eto ary tsy mampaninona fa ahatezitra ny sasany fa ahafahantsika mahatsapa hoe aiza aiza tokoa ny lalana amin'izao fotoan'izao. Ndao ary aparitao ny onjam-peotsika fa ieno an'ity hirany fandramaty tsika aloha zao dia lasitsika manomboka avy eo miaraka amin'ny arahaba sy ny potratroka dia raikitra. Oui, miano. Iza? Ay, zao atsoka anao besaka am'deo avy eo fa ao anaty émission mihitsy za io. D'accord, hein? Ok, dada. Eny ary a matsiro dia matsiro zany irany Fandrama zany a. Fandrama dia anisan'ny mpanao kawitry sy ny hira-bà malagasy avy any avaratra, anisan'ny tena ankafiziko ary tiako même rang ny Wawa sy Big MG sy ry izy ty reto ekipa nanao any to sy izy le ankiray ty ary damama ry maromaro izy ireo e, anisan'ny tena hoe mankafy azy a. Fandrama sy Wawa moa tsy lazaina intsony a. Tsy mampaninona koa no miteny hoe Jerry Marcos koa tafiditra ao anatiny satria tsy hoe raha miaraka amin'ny Andrasan'Ny Jerry Marcos
Zay toe-tsaina zany manko mila ovaina zay. Ary tena mila ovaina mihitsy satria tena ho azo avaiko manko io zavatra io rehefa avy eo hoe nanomboka hatray zany nanomboka tena simba ny toe-tsain'ny malagasy ary ny simbainy tia fanaovana manipulation politika au radi-pacrette ataon'ny olona amin'itony Facebook itony amin'izao fotoana izao. Fa dia poatratrika indray amin'ny fiarahabana sy ny fanetrehan-tena miaraka aminareo ary ampitiavana iray manontolo eto amin'ity fandaharana ity. Hiresaka zavatra maromaro tsika eto ary satria sujet hoe na thème tena nibahana tamin'ity herinandro ity raha teto amin'ny sehatry ny ndaosa sy ny hoe sehatry ny firenena fa ny zavatra tsy maintsy resahana dia ny momba ny reto mpirahalahy mpianala miady saritaka isan'andro ity ary tsisy fotoana ka tsy miady andro rajelona somary karavalimanana ary lasa ohatran'ny hoe bahanan'izy ireo lahy mihitsy ny sehatry ny enao manjery ray manontolo satria tsy misy resaka afa-tsy ravalo sy andro rajelona ary tsy misy resaka mihitsy fandrosoana amin'ny zavatra atao. Mba miandry any manko ny olona zany hoe aiza ny lakile amin'ny fampandrosoana sy ny fanomezana toky hatramin'izay toatra ny tsita fa avy eo tsika hiresaka an'izay. Nalaiko manokana iny hiran'ny fandrama iny ho averiko kely fotsiny izy dia ho heninareo le feony dia mba ozonareo hoe mety ve le nangalako anazy sa tsy mety satria zava-dehibe loatra le zavatra tenenin'ny fandrama. Alefako kely 30 secondes raha be indrindra dia noho tsara ny tonony satria avao le tatasika ho ataotsika. Tsika tsara hoe ampicalin zao izy idoko zao hipetraka zao idoko tsy andany vola mitoka ambadika any fa ampicalin zao izy ampicalin za. Mazava tsara zany zay ampicalin zao izy. Ny andraisantsika amin'izay ny mpanoratra tononkira manko na ny mpamorona hira matetika dia misy mesazy paseny amin'ny zavatra iray. Mety nisy vehivavy tany nikôtikôty fandrama na hoe misy fakapanahy sainga nandalo tamin'ny fandrama dia satria amin'ny alalan'ny zavatra iainana foana matetika no ahitana inspiration. Dia za zao miaina amin'ny fandrama dia mahita inspiration eo hoe dia oza hoe ovaiko indray ny éditorial na ny frapikiranina na ny tatasika ho alefako eto satria marina loatra ny tenin'ny fandrama hoe ampicalin zao tsy mitambitamby amin'ny olo ambadika tsy hanome calin zao. Zao le izy hoy aho taminareo hoe misy amin'izao période zao zany tena période charnière. Zany hoe ao anatiny tena le
période alternative mihitsy tsika zany zao amin'izao fotoana zao raha ohatra hoe hiresaka ny politika malagasy. Reto aby le charnière teneniny. Ny atao hoe charnière dia safidy lalana andehanana. Satria ao anatin'le fiainam-pirenena izay tena feno fisalasalana ary fahaverezana toky amin'ny lafiny rehetra ny malagasy. Ary tsy afenina fa izay mihitsy ny raison d'être amin'ny fandaharana na itony émission tony mba ahafahana micanaliser, miorienter any amin'ny force et énergie positive ary objectif positif ihany koa avec beaucoup d'esprit d'analyse et surtout fahaizana manda, mifakam-panahy, mitsipaka ny langilangy ary mandany rambiramby zay mandeha makany amin'ny fanapotehana sy ny fahasimbana. Satria ny zavatra marina dia zao, marary kokoa ary tena sarotra ny manadino ny zavatra efa nahazatra kanefa tsy nitondra tany amin'ny fivoarana. Veriko zay, sarotra kokoa ho an'ny olombelona ny miala amin'ny fahazarana sy ny ainana amam-polo taonany, hiala amin'izany ka andeha hanao sakrifisy, andeha any amin'ny metimety kokoa zay sarotro lalana io fa tsy voatery hoe mora. Tsisy lalana makany amin'ny tsara kokoa na ny hoe ny tsara ka hoe mora. Satria voalohany amin'izany dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ny sakrifisy ny fialana ao anatin'le lasitry ny nahazatra. Makarary ny malagasy io miala ao anatin'ny hoe lasitry ny mahazatra io. Satria ny malagasy dia manana fiteny momba an'io hoe tia nefa natao teto efio ao aloha e. Dia na inona hitranga na fisokafana varavarakely, na fisokafana opportunité, na fisokafana objectif hoe sao dia mba ity kosa e. Dia sarotra amin'ny malagasy, surtout reto mpanaraka, tsy misy fanadihadiana amin'ny politika no hiala amin'izany hoe mahazatra sy ny hoe andeha ho any amin'ny sakrifisy ka hametraka an'izany atao hoe fiainana tsara sy mendrika. Sarotra amin'ny malagasy zay. Ny lalana mitranga amin'izao fotoana izao dia telo ihany. Ary gaga mihitsy tamin'ny olona nanome anahako an'itony fanomezana itony hoe 3. Hoy zako hoe signe prémonitoire ve sa coïncidence sa ahoana. Satria telo ihany ny lalana misokatra ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Afaka mamorona ianao 4 any anatin'ny sainao any zay anao manokana. Fa ny tena marina dia telo. Ny lalana voalohany ary mandresy amin'izao fotoana izao ho démontreko aminareo mako. Fa raha ohatra hoe saina marivo salosana dia tsy manana kapasité akory andeha hanao analizy statistique aloha deja sy ny chiffrage tonga eo am-pelantanana fa tonga dia tratran'le dona be izy dia misy olona manaraka ambokiny fotsiny fa tsy mijery hoe ahoana zany fandehany zany. Ary na tsy afenina raha fa misy akama tafiditra ao anatin'le piezin'le izy dia rehefa hazavaina eo vao tonga saina tena marina zany. Zao le izy. Ny lalana mandresy voalohany amintsika amin'ny teny zao dia ny andry, ny ravalo. Ny lalana mandresy faharoa amintsika amin'ny teny zao dia Andrasan'Ny, fahatelo ravalo manana. Averiko tsara. Ny lalana mandresy voalohany dia ny ravalo, ny Andrasan'Ny. Ny lalana mandresy faharoa dia Andrasan'Ny. Ny lalana mandresy fahatelo dia marika ravalo manana. Ato amin'ile lalana mandresy voalohany zany mahatonga anazy hoe
izy no mandresy amin'izao fotoana izao dia satria rarakopana amin'ny fanontaniana sy ny fiandrasana hoe iza le olona tonono le olona monsieur Fleury sy ny karazany ary tena izay no mameno ny mesanjerany Fleury Rakotomalala mialatsiny tompo ary tsy izy irery satria ireo akama maromaro rehefa mandeha ny adihevitra any antsefatsefany any miaraka amin'ny olona maromaro any de hoe sao de taraiky loatra tsika mampiditra an'le olona sao de taraiky loatra tsika mampiseho an'le olona fa iza le olona e de ao daholo manao ny devinety rehetra ao mamaly ny fanontaniana zay tsy valin'ny Fleury Rakotomalala amin'izao fotoana izao satria ny antony de zao misy fotoanany daholo ny zava-drehetra misy fiteny miaramila zay hoe un homme vu est un homme mort valable zany amin'ny politika misy fotoanany io ary ny zavatra tena afinaritra amin'ity zavatra ataotsika ity no tsara ny zavatra afinaritra amin'ity zavatra ataotsika ity de ianao vahoaka ihany ny teny anah hoe monsieur Fleury kopy zay mety aminay ny ity olona ity mety misy karazan'olona efatra dimy eo amin'izay fotoana izay de efa mifaritako le izy hoe zay olona eto efa ny fitiavany vahoaka ary tsy mora nahafaty azy ara izay olona zay no toanako mipetraka zany ny fanontaniana majoritairement am'izao hoe iza mbola tsisy valiny io fa ny profilage na ny profil ameko anareo dia voalohany indrindra tsy maintsy olona say quand on vient pour faire tomber une montagne on vient pas avec une cuillère une bêche il faut vraiment que ce soit un engin lourd il faut qu'il y ait du lourd olona masazany ary manao ny zavatra teneniny amin'ny engagement zay ataony zay ny profil numéro 1 raha sakaletaka ianao zany raha sarisary tahotra ianao raha timidamida ianao amin'ny approche-nao politika de aza mieritreritra ianao fa hifidy ianao malagasy ary andeha hamono tena aminao ny malagasy taditry zay teniko zay fasahina aloha zany fasahina ary fantatry ny malagasy hoe tena saty koa le rangahy io ary io rangahy io tokoa de anagadra nyreto olona reto le fasahina manko tsy dika fotsiny hoe sa ianao de mavita projet ianao sy ny karazana tsy ampy zay tsy ampy tsony zay amin'ny malagasy fa malagasy de mila mifanasaziana ny reto mpanao politika mpangalatra reto ils veulent en découdre vous allez me dire hoe fa avaiza no namoronanao an'izany monsieur Fleury na hoe Fleury na voatavo na loksa tsy mampaninona satria ny tena tompony niopa rehefa nataony analizy de ny olon-davalomanana ho démontreko amintsika koa zany rehefa aveo fa raha misy ny olona manopa ao anatin'ny Facebook ary mizesta hoe mpivavaka taka ny olona mitarika anjareo de ny olon-davalomanana tena mahavita manopa reny mahavita miteny ratsy mahavita manao an'ity rehetrarehetra ity azavaiko zany rehefa aveo ka eo amin'le sakodomirana zay zany tsika akodomirana ozy ny malagasy eto akodomirana tsika zao hoatsy amin'le ninisa hoatsy amin'le Andrasan'Ny sa hoatsy amin'le Marikaravalomanana de zao le izy arao tsara ny fivoaran'ny firenena arao tsara ny fivoaran'io niny io de hitanao fa marary aminao tena za zao tena miteny aminareo tao anatin'ny telo volana teo de fa maromaro satria ny nini des mouvements progressistes on prend ce qui est meilleur on rejette ce qui est nul raisina zay tsara arina zay ratsy
Tsy afaky ny andeha ao anatin'ny sehatry ny politika ianao hoe tapitapoka eo ianao mahita olona vaovao. Hoe tena vaovao zany, jojo-pilina sy ny karazany. À peu près 5% na 10% tsy mihoatra ny 20% amin'ny lalana andehanana zany raha mbola resaka politika foana ny tenenina. Efa misy olona zao any amin'ny faritra. Tsy ho teneniko fa manjary enjenitra lahy eo indray ireo olona ao. De tena efa manjoy nini atao hoe nini. Olona avy any amin'ny Mapara izy ireo ary misy ihany koa avy any amin'ny Tiny. Aleo hazava zay. Ary aleo hazava le zavatra tenenina hoe tsy hoe miaraka amin'ny Fleury fa miaraka amin'le nini. Satria sarotra ihany koa miaraka amin'ny Fleury satria i Fleury rehefa mandeha amin'ity lalana izy de ferme izy mandeha amin'io ary tsisy négociation, tsisy compromis. Maro ny olona misy ny olona tsy mataty an'le sans compromis apetraky Fleury raha koa malala ary hitako zany sy trapako zany. Raha ohatra fotsiny amin'ny adevitra, amin'ny resaka adevitra amin'ny teniteny foana de tonga de meko mavesatra satria manimba ny sain'le tanora ny zavatra mitranga amin'ny alalany fitenitenenana foana sy ny tsy fahaizana zavatra ray nefa tenenina le izy de tena manahirana ary makarary an-doha satria lasa voafitaka le tanora ary indrindra fa misy intellectuel avere miezaka voian'le zavatra lazaina ary mametraka fitaka ao anatin'le adevitra de manahirana ny zavatra miseho satria isika intellectuel mihitsy ny tokony manana responsabilité ao anatin'izany atao fiainana sy fivoarany toe-tsain'ny ny zanakitsika sy ny firenena malagasy. Ny zavatra mitranga nefany de misy intellectuel na hoe pseudo intellectuel. Satria tadidiko fa nisy koa ny fotoana zay tena hoe 8 ny bakany na 9 ny bakany no miposena fotsiny teny de miposena teny zay nahazoazoana azy teo de lasa intelligent, lasa intellectuel dia rehefa tonga ary amin'ny niveau ambony ary eo vao hita hoe ary le rony zany anie mba taizany ny anaran'izany bandy zany. Eo zany le zavatra mitranga zany. Sarotra tsy le hoe miaraka amin'ny Fleury nini fa miaraka amin'ny nini. Là il faut pas y ait une confusion. Soit le nini lalana le izy anjaranao. Je n'arrête pas de dire quand vous faites de la politique, créez votre chemin et le cheminement pour atteindre votre objectif. À partir du moment où c'est objectif anao, fa objectif any Andradiol, objectif any Ravalomanana, de za miteny anao fa rehefa tonga amin'ny fitondrany Ravalomanana na i Andradiol de ianao no adininy voalohany. Hoe satria zay ny zavatra nitranga efa hita zay samy nataony reo olona reo. Ny afo nandoro ny lambako izy malagasy zay tsy iverenako. Eo zany le lalana hoe telo. Makararo any miala am'le mahazatra. Zay ne tonton sahirana hoy le camarade raika zay, le akama raika zay. Sahirana zay satria le tseky ty izy daholy izy jiaby manao raha ty ary elle crée des problèmes parce qu'elle a un comportement qui rassemble pas les militants, au contraire qui divise. Zako hoe bon, efa mety aminakay zany hoe mety aminareo le nini. Dia tsy olan'izay. Ka mandeha miady hevitra amin'ny fametrahana nini, za aloha de tsy afeniko fa manaraka ny nini samby mahalala an'izany tsika rehetra. Ary ao anatin'izay fametrahana an'le nini zay dia tsy maintsy abridanao. Eo anatrehan'ny opinion le lalana anankiroa mba ahafahan'ny olona mahita hoe marina kosa anie zany tenin'le ry zany satria zavatra nitranga io e. Tsy zavatra foronina ary tsy afaka mamorona anao amin'ny fampisehoana ny evidence amin'ny vahoaka.
dia inokely ahy eto. Natao io tamin'ity herinandro ty hoe abrodanina laisana. Ny ato amin'ny andro radiolina aloha, ny analizy sy ny conclusion amintsika miteny zao dia tena niena ohatran'ny fenantitra, tahaka ny niena natono ohatran'le brochety nohaniko teo, le vitety manko iny niaraka tamin'ny sabedy, dia miena ohatran'ny fenantitra tahaka an'le brochety natono teo ny mpanohana ny andro radiolina. Pour dire hoe vitsy ny olona miditra masaha ao anatina ady-hevitra ka miaro an-radiolina andro. Ary vitsy ihany koa noho ny fatahorana no miditra ao anaty ady-hevitra mamely an-radiolina fa atao am'izay no miafina le malagasy. Ka ao anatina thème na publication anankiray dia hitanao miavaka tsara le zem. Voilà pourquoi en partie en dehors ny sondage horizontal atao any ambadimbadika any antsifatsifa. Aza mieritreritra anao hoe ity Facebook ty ihany ny fitaovana ampiasainy Fleury Rakotomalala, diso tanteraka ianao raha izay ny eritreretinao. Avant qu'on ne s'aventure à donner des statistiques, on doit d'abord rester très prudent. Ary avy amin'ny chiffre ihany sy ny chiffrage no ahafahanao manome base d'information na base d'orientation anankiray. Tsy ty ihany tompoko, fa raha makany amin'ny faritra ianao, ao Antananarivo, ao amin'ny centre an'Antananarivo ao, sahako miteny aminao, any amin'ny faritra 8/10 nini. Statistique valable zany, afaka manao vérification nareo. 8/10 pour le nini. Ao Antananarivo 6/10 pour le nini. Ary ao Antananarivo tena misy mihitsy hoe 2/10 tsy mila andra valomanana, 2/10 tsy mila ny andro radiolina. Efa misy 2 plus 2 ça fait 4, 40% de déperdition zany logika mihitsy. Les 60% ambiny 6/10 pour le nini. Zany hoe ao Antananarivo zany amin'izao fotoana izao tsy misy tsony le fisalasalana hoe ohatran'ny manalasala le ravalo, ohatran'ny za tsy teny. Hoe tsy miteny zany dia manoratra ianao amin'ny enquêtenao hoe qui ne donne pas leur avis. Fa efa engagé tanteraka, surtout les capitales, les grandes bourges, Fianaratsoa, Antananarivo, Antsirabe. Antsirabe izy mbola misasaka. Antsirabe mahita any amin'ny 5/10, azafady aloha jereko tsara. Dia mbola mahita any amin'ny 2-3 personnes any mankafy andravalo. Normal zany satria ao capitale misy azy. Kanefa na izany na tsy izany, aza adiny fa resy izy tao tamin'ny mairie. Eo nafahana miteny hoe mandresy le nini, fa inona ny zavatra mitranga. Tsy maintsy aseho anao amin'le vahoaka misy travail ary amin'ny surface zany any amin'ny terrain horizontal le teneniko azy teo, fa misy travail ihany koa en vertical zay tsy maintsy ataonao zay ohatrany tony Facebook tony. Ampisehoanany hoe izao ne ny ratsy vitan'ireto olona reto. Dia eo ny analyse no miseho. Ka raha ohatra ianao zany tamin'le niteneniko teo le andro radiolina efa vitsy pour ne pas dire hoe tena niena hatrany amin'ny 80% any ny olona mahasamiaro ny andro radiolina anaty Facebook. Sur le terrain, raha misy dia misy ny olona roa miteny hoe nenay rangahy andro radiolina any. Ary raha miteny izy hoe nenay rangahy andro radiolina any, dia izao no teneniny hoe nenay andro radiolina ihany fa zay tsy mirevy ravalomanana zany. Zany hoe entre an'izy mitrano zany dia efa mifampinini ihany koa izy. Ary mora kokoa amin'reto ny olon-dradiolina
no manaraka ny nini toy izay anaraka ny ravalomanana. Mora kokoa amin'ny olon-dravalomanana no miaraka amin'ny nini toy izay ndeha hiaraka amin'ny andro rajolona. Fampiselimina zany izy mitsamo. Et c'est là où c'est vraiment super. Quand vous faites de la politique, créez votre chemin et le cheminement pour atteindre votre objectif. Ne dépendez jamais de la voie, de l'orientation de l'adversaire. Et ça, il n'a tout n'a comme dire tu es en calage. So marquons ça comme ça. Atom les voies fatelles, j'en ai. Les ravalomanana. Dia zao ny zavatra lazaiko anareo. Miataky ary tena manompo. Tena hoe tena vadina armée ana faiky no manafika sy mipetaka an'izay olona mamely ny ravalomanana. Totalin'ireo olon'ireo eo amin'ny 700 eo. Eo amin'ny 700 eo nisany. Ao zany Ramahatra Rivo Julien Piquet. Misy anarana daholo eo, anarana fa Tity Andriamparana io fantatro. Amine Nahir, Arson Noël, Miratirahara, anarana tsaitsay zany. Iniasa Ratovo, Misa Rary, RTS Arbidy, Hero Tantely, Iniasa Ratovo efa nolazaiko teo. Tsitra Erika, Polosity Lemroro. Ao anatin'izay le zavatra miseho zay ihany koa. Miezaka mihitsy zalahy mamorona anarana olona avy any amin'ny faritra satria télégitimé io zay mifaritra koa misy miaraka aminay. Zany hoe fiera be izy zao manana andry nini doni. Fiera be izy manana andry marizy any Sambava. Jusqu'à quand? Dia mametraka an'le anarana izy ao zany mametraka Abdoulaye Anne zany dia silamana tsy fantatrany dia petahan'le olona aty amin'iny hoe mba fantatrao ve ny dikan'ny anaranao tsy fantany akory. Tena afantarana fa tsy silamo le olona fa maka anaran'olona avy any amin'ny faritra fotsiny dia manao zay mapetipety eo. Ao zany hoe Andry Mi Rarinaivo dia malaza indray manko le Rabesan-dratana dia Velson Rabesan-dratana. Fa izao ianao zany raha manao approche superficielle dia mahita anao tena potiky Fleury zany a. Tsy pasy le zavatra anan'ny Fleury a. Tena masika be mihitsy le olona. Fa saingy zao raha 700 ianao no miverina miteny impolo, ça fait 400 commentaires. Ary ireo olona ireo voahiraka hiteny sy bombarder ary anao zem zay zavatra teneniny namany. Ireto manko ny zavatra fiteniny. Maivana ary ambany dia ambany izany hevitra entinao zany. Mpanaraka anao ary tsy napozika ianao hidecevoir anahy ohatran'io. Fahatelo, voatavy sy lokosa sy niopa rehetra. Fahaefatra, dada ihany ny anay ary dada ihany ny anay. Fahadimy, nininona zavatra lazainy lahy eo disika laoka zany. Ireo ny thème manakidimy ampiasain'zareo hikontrena an'le zavatra aseho. Tsy mba hoe miezaka izy menakavy raha ny teny hoe raha nisy nanagadra ny Malagasy, gadra politika maro. Amanjatony tsisy navitany vitandravalo. Tsy alefany ihany le adevitra. Azonao? Tsy mba miteny akory izy efa niovana izy ary efa mifony izy e. Ohatra zany. Tsy miteny amin'ny teny fahendrena. Satria raha sahy ianao mandahy ary tena convaincu ianao fa tsy nanagadra olona ravalomanana dia mitenena amin'ny teny fahendrena. Fa ny zavatra misy dia vao mainka mahalokoloky ny olona miaino anao. Ianao tsy mieritreritra akory hoe tsy Fleury Rakotomalalana no petafanao. Fa ireto zay ny tsy fahaizana an'le communication manko ary zay ny piège apetraka Fleury Rakotomalala ary afantaran'ny vahoaka fa zany ravalomanana zany tsy miova. Ary tsy ova mihitsy. Tsy Fleury Rakotomalala no petahanao amin'ireny hoe opa sy ny karazan'ireny. Fa mampiseho misongadina ianao, vous mettez en évidence que votre président n'a pas changé, n'a point changé, parce que nisy olona amanjatony gadraina ary mipitehana amin'ny fiainana, izay mamaky an'ireny zavatra ireny ary malahelo.
Dia aiza le olona manao ny zem amin'ny zavatra miseho. Ataony zem le publication amin'ny fleurir akotomalaky anareo no hita hoe resy. Resinareo satria ny zem miseho raha tokony sur 400 commentaire dia ao anatin'le zem le memezanareo iny raha misy de misy nareo any amin'ny 115 any chiffre vao hitako farany teo zany fa ny zem miapprouvé ny publication fleurir akotomalala mihoatra largement no ny zem amin'ny zavatra ataonareo. Zany hoe misy zany karazana malagasy, misy karazan'olona tsy miditra na franc amin'le ady hevitra aminareo satria misy olona manaja tena ihany koa satria hoe hitany hoe reto olona reto ils participent sans raison sauf défendre leur bourreau, leur demi-urge. Pourquoi discuter avec des fanatiques? Ary ny tena gravy ireto fanatika reto mihitsy ny ary zay vitsy izy eo amin'ny 700-800 raha misy 100 no mampirisika an'le filohany angalatra amin'ny fomba ahoana hoy nareo. Efa heninay zany efa disika laoko zany. Nanagatra olona ve ianao? Nanafika olona ianao nanao an'izany hoe azalambo? Marary amin'ny anavaratra zany atao hoe azalambo zany de za izy efa fady lambo. Mbola traitenao ohatrin'ny lambo. Mba fantatrao ve fa ny fanaovana an'izany de mila fialana tsiny amin'ny alalany famonoana omby maromaro. Misy ve zany? Tsy misy an'izany a. Na ny anavaratra ny atapiny avaratra na ao atapiny atsimo ino izy teo avaratra andrefana. Tsy maintsy ataonao zany na inona ataonao na inona ataonao satria nopainao lambo ny olona fady lambo. Na izay fotsiny ary dia tsy afaka ravamana. Ary izay ny zavatra mitranga tsy miteny amin'ny teny fahendrena. Samy hafa tokony miteny ferme. Zay tsy mahazatra ny malagasy koa io. Amintsika malagasy araka le ady hevitra anankiray netiko voalohany teo hoe de misy hoe aiza ve rangahy ty tena mba tonga saina hoe akamako zay banjay fa tu permets je dois te dire. Ajotononko ny anarana fanajako anao. Intellectuel. Resaka faits historiques. Ovain'olona anankiray zay tsy mpianatra tantara akory. Milaza zavatra anankiray tsisy fondement, tsisy source. Hoe avaiza ny source référencé nahitany sehan'izany tezy zany. Inona base zany tezy entiny se zany? De zavatra profane à la limite hoe tena hoe asa mifoka ravina maitso tonga amile ry maitso moa ny akanjo dia zay no nandalo nentin'le fehan'le ravina de namorona zavatra miforonona tao. Le bandy namorona à la limite tsy olana fa le intellectuel manaraka an'le tenin'le bandy de mametraka hoe alao jerena ny statistika rehefa avy eo ahafahana malala hoe iza ny marina. Ny fanadihadiana amin'ny resaka domaine de l'histoire c'est fou. Ce ne sera jamais par le biais d'une base statistique. Azadino fa ny histoire dia anisany atao hoe science ihany koa. Donc marina le hoe m'évoluer fa plutôt na le zavatra mitranga amin'ny alalana vestige, amin'ny alalana zavatra
une preuve qu'il ne souffre d'aucune discussion. Zay vao possible ny mety hamadika ny zavatra voasoratry ny hafa sy ny soratan'ny hafa tany aloha. Autrement foutaise ozy izy rahabeary manan'izay tompoko lahy io zany. Autrement foutaise. Vous devez amener sur chaque propos, sur chaque thèse, élémentaire zany zany e. Élémentaire zany rahalahy. Sur chaque propos, chaque thèse que vous amenez, surtout dans le domaine de l'histoire et même journalisme aussi. Autrement foutaise ozy le ry zay. Ka io no manahirana an'le zavatra mitranga amin'le firenena hoe misy intellectuel dia gaga anao fa taiza ny bandy zany mianatra e. Nefa ianao miadmetra zany hoe intellectuel io bandy io. Dia tsy halala akory ve le bandy andao atao hoe ingénieur le bandy. Any amin'ny ingénieur zany raha ohatra anao spécialiste amin'ny fanaovana pont, tsy maintsy démontrer anao fa mahazaka an'le 50 tonnes na le 100 tonnes andalo eo io pont io. Autrement foutaise ozy izy raha beary manana. Amin'ny alalan'ny chiffrage sy ny karazana moanao hoe mahazaka ny 100 tonnes io, tia ny démonstration, tia ny calcul, tia ny analyse ny sol ametrahana an'io ka mitsatoka jusqu'à combien de mètres satria ato misy nappe phréatique ato amin'ity côté ity misy vato raha miletika any amin'ny 20 mètres na 30 mètres io zavatra io. Zay nanaovana an'le foy. Le inona le ataon'ny entreprise adiniko le akoron-drano taloha iny. Le ataony le mena e. Le manao carottage ny sol. Dia ahafahana mahita hoe eto ny ipetrahan'le fototra amin'ity ilan'ity, ato ny ohatran'izao fa ato meuble loatra, tsy maintsy ataonao zay. Ohatran'izay ihany koa ny histoire. Raha hiteniteny foana ianao nefa tsisy fondement, tsisy bazina source ny zavatra teneninao fa hiteny fotsiny ianao ibn salam dia zay nafahana miteny ibn salam aza miteniteny foana lesy. Zay mahatonga na ferme hoe non, tsy mety tsony ity compromis amin'ny fomba fitazana ny malagasy ity, ny zavatra tsy mety no ezahana ety. Ary intellectuel no miditra ao anatin'izany zavatra zany, tena manapotika ary manapotika firenena zany. Ary izay foana manapotika ny firenena io, ny potitsy efa tsy mety no ezahana ety. Ahoana mihitsy moa ny fomba hanekena. Ankeo dia lasa saina zany. Zaraiko aminareo. Tena mba nisy nandova ve hoe raha professeur Zafelbera Fleury. Manontany ny tena koa zany io. Zafady aloha fa zafady e. Nantany ny tena koa zany io hoe bainina. Za manko rehefa miresaka amin'ny tenako dia bainina ny itsokony anarako. Ilaina koa indraindray mifampiresaka amin'ny tena fa tsy voatery miresaka amin'olona rehetra. Nisy nandova ve professeur Albert? Zao maire Belgique. Lasa ambassadeur miara-miasa amin'ny Andrasan'Ny. Aiza ireto olona hafa ry tabera lasa miara-nitolona amin'ny ravalimanana. Dia lasa saina tena potika le idéal napetraky professeur aho. Tena adinin-dralahy reto ve fa professeur Zafelbera dia tompony ny fangatahana ny fampihavanam-pirenena. Tanareo zay. Aiza ny fampihavanam-pirenena amin'izao fotoana izao. Zay tokony ny olon'ny professeur Albert Zafy no miaro azy. Satria ny antony, pour des problèmes d'envergure, pour des problèmes strictement alimentaires, dia lasa mandeha makany any amin'ny lalana tsy tokony andehanana.
ary manadiny tanteraka n'le afatra napetraka le ray aman-dreny hoe ny lalana dia ny fampihavanam-pirenena. On peut rester ambassadeur, mais tout en prônant le fampihavanam-pirenena très cher à son aïeux. Misy te andova ary te haka ny UNDD kanefany raha andova sy hitondra ny UNDD ianao dia ny zavatra tokony ataonao voalohany dia manatanteraka ny afatra ilay maty fampihavanam-pirenena. Mpifiroka tany amin'izay le lalana fa hiverina tamin'ilay ampikalain. Zao ny zavatra lazaiko anareo ekipa Andrasan'Ny. Tsy afeniko anareo fa tsy dia mila loatra ny fitiavana avy aminareo ary je ne cesserai pas de vous décevoir. En politique, si vous n'avez jamais surpris de votre vie, ne faites pas de la politique. Et dans vos démarches, là, vous ne me surprenez pas. Au contraire, vous êtes en train de nous confirmer et de nous affirmer que votre président n'a pas changé. Si on s'attaque sur un point, oui, nous, Mpitondra, filoham-pirenena, manakatra ny Malagasy amanjatony, voalohany, après en 1960, ka tsy hainareo akory miavana amin'izany. Fa vao maika nareo mandeha any amin'ny délire incommensurable dia manaporofo aminay nareo, amitendranay mihitsy hoe io raha valimanana iny inonay ka tsy rarahanay na miova izy na tsy miova. Nareo ihany dia efa mitarika an'le filohanareo akany amin'ny dérive. C'est normal qu'il ne cesse pas de déraper et c'est normal que mitsara velatsy aminy fotsiny ny olona dia rehefa lasa izy avany mahazo dia fisain'ny olona eny an-tsena fotsiny fa mieritreritra ve le rangahy iny fa ho tafaverina ohatriny. Oy, fisain'ny olona fotsiny. Ndao ohatra nareo hieritreritra hoe hitady fitiavana aminareo, azafady efa ampikalain tsara avy aty amin'ny akamo, ampikalain tsara amin'ny olona manampy ahy sy ny mitolona miaraka amiko. Vao malomaloe zao dia nahazo kalain tony, fitaovana kalain tony amin'ny alalan'ny fitiavana anahy. Mahita ny olona hoe ilaina le bogosy eo amin'le miseho amin'le na dia loko sara ny tena. Maromaro nareo miteny hoe tsara le couleur maitso, miainga le izy. Ka misy olona manome am-pitiavana ka ianao ve za opainao dia izaho hiaraka aminao dia mba mitombona tsara ny lazaiko aminao dia lazainao fa raha be pakerety. Very laisana. Tamin'ny andron'ny Ravalomanana, anjaran'ny Ravalomanana ny nampitomany Malagasy. Fa amin'izao fotoana izao, anjaran'ny Malagasy izay soloko tena amanjatony, amin'arivony, amatapitrisany mampitomany anareo. Mba ahafahanareo mangiry-firy tsara mihitsy hoe narary ny zavatra nataonareo tamin'izany andro. Narary. Anjaranareo mitomany zao ozy Barthez tamamy Dawara.
Hitanao iny tsy ataoko eka azafady mamelany eko tsy tadiaviko eka anoravade ivitanako be double fait salon complet kanefa titerendrenikory kaizao fona aminao lelaviko fitinao azasarana zao fa malatsina fa azafady fa misy mialajanareo lela alaoanarigny hele azafady fa misy mialajanareo lela alaoanarigny hele anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao zao mitomagny baibay anao fa tsy agny efipiry anao volagny ko fa tsy mety miova ranivina ka falany izy ko anao vilagny aminaka faloka izy ka lahabe marina fa tsy sy diso volagna lazay mianamo azafady aminao mivona azafady anano désolé je suis désolé lela be nisafotsiragna anao babe voalohany raha tsy faty faharoa raha dimy fahatelo azafady fa misy mialajanareo lela alaoanarigny hele azafady fa misy mialajanareo lela alaoanarigny hele anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao zao mitomagny baibay anao fa tsy agny zanaka tsy mihetsy magnerinao be azafady matamo be fa tsapoty kweke azafady fa misy milalajanareo lela alaoanarigny hele azafady fa misy milalajanareo lela alaoanarigny hele anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao koa mitomagny anjaranao zao mitomagny latoronao zao mitomagny baibay anao fa tsy agny eka marina sady mitombona ny teny tamana zay hoe misy toro mitomany io ka rehefa ratsy nataonao dia apatsirin'ny olona aminao ny ratsy nataonao ary marary iny a marary iny satria ry olona tsy moramora ane zany hoe ianao zany ny voyage dia ao anatin'io avion misy satria hitako nandralahy akanjo le tanany enchaîné ngatangata maso le olona dia nisy moa tam'le olona fantatra miresaka dia tonga dia ozy le miaramila hoe tsy mahazo miresaka aminy ianao zanadambo zany le tonga dia miteny anahy tsy mahazo miresaka aminy ianao tsy hitanao ve hoa le olona efa maty amin'ny etaety io jereo a maina be le molina dia mahafaty anao ve manome rano anao non fiza koa anao tsy amin'ilay io petahana isianinao koa ianao petahana amenao tokoa ianao dia lahatra ny tena nandeha nandroso tany aoriana tany tany aloha tany satria tamin'izany le bohina le misy première classe iny nitondra andralahy dia tena mba tany amin'ny klasy afera dia miafina moramora mipetraka moramora tany aloha tany tsy mety afaka ao anatin'ny saiko sy ao anatin'ny masoko ary tsy nadidiko aloha hoe iza ny anaran'le akanjo izay fa mipetraka digo izy a tsy kotity akory fa mipetraka digo izy a raha tsy diso ohatra niasa tamin'ny sirama izy iny a tsy mety afaka ao an-tsaiko ny masony ny ngoty ary hitanao tao anatin'ny masony ny fangatahana hoe mba omeo rano
tsy mendro zanadamborano nefa etsikaketsy ny olona misotro coca, etsikaketsy ny olona misotro an'le boisson tiako, ry zalahy misotro labiera. Misy zany. Zay mahatonga ana miteny hoe tsy fleury ny mipetafanareo amin'ireny. Le zavatra lazainy fleury le momba an'le patron anareo mitombina daholo. Dia amin'izao fotoana izao dia misy mahasahy miteny hoe tsy marina hoe nalain'ny Ravalo ny ekebazan'ny terrain'ny chambre de commerce. Io magro teo Korondrano io, izay ezahany Mamirahavatomangy alaina io, ny chambre de commerce io, ny ekebazan'ny tany tsara rehetra amin'ny Somakody sy ny Rosa ary ny chambre de commerce eran'ny Madagasikara nalain'ny Ravalo daholo. Oui. Iresaka ny tena moa mandinika amin'ny zavatra mitranga. Dia miezaka ianao zany midefinira ny trait sy ny caractère psychologique ny Andrasan'Ny. Tena mitady ianao zany ary manao recherche ianao. Tao anatin'izay recherche zay no nahitako hoe en fait Andrasan'Ny c'est quelqu'un de abolique, A, B, O, U, L, I, Q, U, E. Abolique. Là oui, aboli. C'est quelqu'un qui a un trouble psychologique à travers une psychose, une névrose, entre le choix et la décision. C'est quelqu'un qui a un trouble à travers la psychose, la névrose, sur le choix et la décision. Et cela veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a du mal de passer entre la promesse et l'action. De passer, c'est quelqu'un aussi qui a un problème, de passer de l'intention à l'acte. Io manko zao zany dia raha ohatra zany taty amin'le ekipa anankiray dia tonga dia ataky ho pareny no mandeha. Fa tsy manady aty hoe tena marina kosa zany le azo. Il a beaucoup d'intention. Il nous a promis beaucoup de choses. Maintenant, pour passer à l'acte, ces promesses, c'est aussi un autre problème. C'est là, et c'est à partir de là qu'on peut appeler la maladie de Andrasan'Ny. C'est une maladie qu'on appelle abolie. Il est abolique. Raha ohatra hoe ny abolie ny teneniko voalohany indrindra, tsy nandalo profo aloha, zay tsy azo adikevitra ary malala daholo tsika menakavy fa amanjatony ny promesse nataony Andrasan'Ny, amanjatony ny intention Mendrajolona dia nisy natokony olona, fa amanjatony ihany koa amin'ireo promesse ireo passer de l'intention à l'acte. Tsy vitany Andrasan'Ny. Voilà pourquoi on peut conclure que Andrasan'Ny est un abolique. Il est atteint de cette maladie, de cette psychose, qui est déjà entre le choix et la décision. Passer à l'intention, à l'acte. Hienjana le hoe choix et décision.
Parce que vous ne pouvez pas décider sans avoir choisi d'abord. Enfin, déjà, entre les deux étapes, choisir et décider, il a un problème. Rehefa izy ny hoe mahatratra an'izay dôzy na degré-na hoe névrose zay, dia sarotra ny manasitrana azy. Ary zay ny efa noteneniko efatry ny ela hoe manana maladie Andrasan'Ny io, il doit consulter un psy. Satria tsy mila intsony hoe évaluer à travers na question classique rehefa miditra amin'ireny cabinet de traitement psychologique ireny izy, fa efa tonga de fantatry le psychologue hoe zao no manjo amin'ity olo ity, entre autres zay hoe aboli zay, na hoe abolique, ABOULIQUE no mahazo an'ity ranamany ity, ary zay mahatonga ana miteny hoe nivoà Andrasan'Ny zany, nisafidy Andrasan'Ny zany de efa mihelefy tsikelikely am'izao fotoana izao, satria mba fantatry ny olona ihany hoe satria tao anatin'ity Andrasan'Ny ity no nivoahan'le teny malaza hoe ity ny komandy, ity ny nafarana, ity ny entana tonga. Raha nanafatra Porsche ny Malagasy, nanantena Porsche ny Malagasy, dia bisikileta no tonga, et encore bisikileta d'occasion, ary tsy ampy pneu iray. Tamin'ny andron'ny Ravalomanana moa dia ny 4L no promesy fa ny maquerel no neny tombo. Dinio tsara io maladie io ary vakio ny manuel psychologique fa vous allez vous-même vous en conclure qu'Andrasan'Ny, en fait, est atteint d'une maladie névrotique na psychologique qui s'appelle aboli. Zay ny amin'iny. Nahazo ny mavesatra i Andrasan'Ny momba ny terrain ny Mahamasina. Terrain municipal manko izy io. No niezahany Andrasan'Ny ny akaparena hametrametrahana ny reviny. Mivoaka ary niseho ampabe-maso fa ny FIFA no niantoka ny 77 millions de dollars nanaovana an'io Mahamasina io. Hitanareo amin'izany le fisolokiany Andrasan'Ny. Hitanareo amin'izany le fisolokiany Andrasan'Ny. Gaga ianao mahita ny loko loranjy feno mameno tanàna, ity loko loranjy ity, saika nampiasaina andokoana ny Mahamasina, lasa ny zaridaina tsy maninona ary, ny tsena tsy maninona ary no lasa voatery tsy maintsy lokoina ho loko loranjy. Averiko any fa zany loko loranjy zany any États-Unis dia lokona gadralava. Fenonan'io loko loranjy io nefa ny Madagasikara no miresaka ego surdimensionné ana filoha anankiray. Nitsipaka ny FIFA amin'ny fandokoana ny Mahamasina ho loko loranjy. Bon, zay ny rehetrarehetra momba an'iny fa hiditra amin'ny vaovaotsika zay tena andrasantsika. Ampikalahy hoy aho satria
Tsy misy fotoana iarahana miaona na mivory na mifandinika amin'ny akamo ka mifarana ka tsy mifarana amin'ny alalan'ny tsikitsiky et surtout l'intime conviction d'avoir participé, s'impliquer à un processus qui est le fitiavan-tanindrazana. Tsy misy zay fotoana izay ka tsy mihafara mitsikitsiky sy fifankatiavana ary firaisamonina feno fahalemana, feno fitiavana isaky ny miaona ny akama. Ny fandinika ny londohampisoron'ny akama omaly. Misy ny tolo-kevitra avy amin'ny ray aman-dreny zany, misy ny tolo-kevitra avy amin'ny rehetra nafahana nametraka sy nandinika tetikasa na drafitr'asa na hetsika ho atao. Ho avy ny invitation ho antsika malagasy rehetra tsy ankanavaka. Tsy fotoanan'ny politika ny 26 juin fa fotoanan'ny malagasy mifandray, mifankatia ary mifampita mifanakalo vaovao ihany koa amin'ny zavatra atao na zay traikefa ananana. Nanapa-kevitra ny akama, nanapa-kevitra izahay mivady fa hanasan'ny malagasy tsy ankanavaka amin'inona amby roapolo jona. Tsisy safidy politika io ary tsy hisy kabary politika ihany koa fa ny ankizy satria tsy adino ny zanaka ao anatin'izany asaramanitra zany satria ny zanaka no tena tompon'ny fety rehefa asaramanitra izany fa tsy ny ray aman-dreny loatra. Tadidiko ny 13 oktobra amin'ny alalan'ny feu d'artifice natao teo Anosy, nafinaritra tokoa tamin'izany andro zany ny arendrina fao be zay nandehandeha tamin'iny Analakely, tunnel sy ny karazan'iny. Amin'io 26 juin io dia misy animation manokana ho an'ny ankizy de 5 à 17 ans manokana ho an'ireo ankizy ireo satria ny zava-misy matetika rehefa manao fety aty na manao asaramanitra tahaka izany dia adino ny ankizy. Fanasana ho anao malagasy tsy ankanavaka na vavy na lahy, na avy any Bordeaux ianao, na avy any Reims ianao, na avy any Mulhouse ianao, na avy any Marseille dia voasa amin'io lanonana sy asaramanitra io. Ho avy ny invitation ho an'ny olon-dehibe tsirairay avy, ny zavatra iriana Sanatria, ireto avy lavitra Sanatria zany, tsy hoe Sanatria fa ireto avy lavitra dia hisy ny couvert omena azy ireo amin'ny fotoana io, fa ho an'izay akaiky kosa satria ny zavatra marina ary hita rehefa ny akama no manao zavatra aman-jatony ny olona ho tonga, ny olona tonga. Fa maika fa fanasana amin'ny atao hoe nofon-kena amin'ny tampihavànana, amin'ny atao hoe fihinanana sy fandonana bengy. Satria ny any amin'ny faritra rehefa asaramanitra dia ny anio na ny bengy no tena hoe sakafo luxe. Ho any arivo dia ny vorontsiloza sy ny henan-kisoa. Fa noho ireto fifankatiavana miaraka amin'ny rahalahy
zay tsy mihinana kisoa na tsy mihinana kamakory dia henomby ritra ny tapevanana mitapaka miaraka amin'ny rogay tsy ho lany lamina. Ny vatanao no entinao sy miaraka amin'ny kovera zay entinao, ary raha toy ianao ka mila entrée afaka mitondra ianao hifampizarana ny maro. Zay zakanao fa ny ambiny surtout ny sakafo dia aza mihinana vidy eo ny vavony mandritry ny 3 andro alohan'ny fety na ny asaramanitra, fa ny hena dia ezahana tsy ho lany laniana. Raha sanatria ianao matahotra fa mety hangatsiaka ny vary amin'izay fotoan'izay dia afaka mitondra ny rice cooker anao ianao dia manafanana ianao alohan'ny isakafoanana. Zany hoe misy point na coin anaovana réchauffage zany zay ho atao vonona amin'izay andro izay. Na izany na tsy izany miomana foana ny akama ny amin'ny vary satria ihina isika amin'io andro io. Tsy misy hoe vidiny mirary ny sakafo hohanina fa dia maimaim-poana ny tsikitsikinao, ny fitiavana entinao ary ny traikefa zay mety hifampizaranao. Ary io ihany koa ny fotoana anankiray, ary fotoana anankiray ngeda be ahafahanareo mihaona amiko sy mifandray tanana amiko, eny tsy maninona na manompo aza satria mety ho diso aho amin'ny fandaharana zay ataoko indraindray na matetika. Anehoanao ny fahatezeranao, ny tsy fahafalianao, fa anehoanao ihany koa ny fitiavanao, ny fandarako, ka ahafahantsika mifampidinika, ampisehoako anao hoe ity filerirako eto malala, ireto no vady aman-janako. Izahay ny vady no nanapa-kevitra miaraka amin'ny akamo rehetra handray anao an-tanandroa miaraka mitsikitsiky sy fitiavana. Ny momba ny tômôbilina sy ny fiara tompoko dia zay tonga aloha ihany no tafiditra ao amin'ny toerana anaovana ny lanonana. Efa fantatritsika mianakavy hoe aiza any Gambely any amin'ny 78. Tsy toerana na fatipaty-toerana izany fanaovantsika izany, fa efa avere ary efa mahazatra ny Malagasy zay manjoy ny mouvement akama. Eto ny lovia, eto ny sotro, fa ny kovera mety tsy aharaka kosa ny akama satria nareo sura ary convaincu ny akama fa amanjato ny Malagasy ho avy eo. Misy toerana anankiray manokana satria ngeda be io toerana io, anaovana animation ho an'ny tanora sy ny ankizy. Ho an'ny lehibe dia misy ny artista amin'ny fahaizana an'itony lalao kapila, ny fandrizana ny Jerosalema, ka aza misalasala tenue de sport anaovana satria weekend io sabotsy io. Aza misalasala zay mampalaizy anao anaovana sy zay mampamanja anao ihany koa ry tovovavy isany sy ry anabavy isany. Satria ny lanonana tsy misy folera dia tsy takan'ny lanonana ihany, fotoana anankiray mba hampisehoana ny hafa koa hoe zany ny anay ry painina, dia mba fiera amin'ny anazy fa tsy andeha hijery ny amin'ny hafa. Tsy ao amin'ny akama no anaovana an'izany toetra izany. Izay ny amin'ny 26 juin ary mbola hiverenako eto iny hivoaka ny affichage-ny iny dia hoe izy aby ny olona tokony antonona satria tsy maintsy hidiana le 20 juin au plus tard ny lista
mila misoratra anarana zany ianao. Afaka mandefa aty amin'ny Fleurira Kotomalala ianao. Afaka mandefa any amin'ny Mic, Monsieur Mic raha samy manana ianao. Afaka mandefa ianao any amin'ny Dany, Madame Dany Randrianarivelo. Maromaro ny akama azonao atonona ka ahafahanao misoratra anarana na any amin'ny faritra na eto atapon'ny la France. Maromaro. Mic Rakoto samy manana plutôt azavatoko. Zay zany ny amin'iny. Ty koa de hetsika faharoa amin'ny 14 juillet. Anniverseran'ny rahany amin'ny vady manko ny 14 juillet, fa tsy izay akory ny antony, mba tsy isin'ny sasany anao raccourci eo indray. Fa mifarana 17 juillet ty zavatra lazaiko ty. Zay ny antony antsoko amin'ny B52. Hanao organisation tournoi na pétanque ny akama. Manomboka aty amin'ny fin juin ty ny fanombohana, ary présentation amin'ny équipe zay handray anjara amin'izany, de surtout ny amin'ny 26 juin. Présentenao nareo mba hitan'ny olona daholo. Mbola tsy de fini ny fandraisana anjara ho ataonareo équipe, par équipe zany triplette composé, na tsy composé no tapaka. Zany hoe anatin'le triplette zany nareo mixte ny tiana tenenina zany, afaka manisy vehivavy anankiroa, na vehivavy daholo izy telo, na lehilahy ray, de vehivavy roa, na lehilahy roa de vehivavy ray. Nareo no micomposé ny équipe anareo. Mbola tsy défini ny participation hoe entre 20, non plutôt 30 € à 50 €. Fa ny fifaninanana dia ce sera une compétition primée jusqu'à hauteur de 500 € minimum pour le gagnant, pour les gagnants. Et les finalistes à hauteur de 300 €. Et les demi-finalistes 100 €, 100 € par équipe. Zany hoe 400 plus 500, autour de 900 € zany ny prime. Raha tsy diso ny quart de finale koa izay mahazo amin'ny famerenam-bola amin'ny participation izy ireo. Voalazako izay zany ny tournoi pétanque, fa tsy mbola définitif le hoe 500 €. Fa mety hitombo io satria rehefa niresaka tamin'ny ankama omaly de mety misy olona ankoatranay mivady hanome prime sy sponsor an'io hetsika pétanque io, zay tena hetsika rassembler ny Malagasy. Ao anatin'izany hetsika zany de tsisy resaka politika na ny goutte ray aza. Mazava. Farany volazako daholo 26 juin pétanque. Aloha asiana hira kely fotsiny fatapahako eny antenantenany mba hiverenany ny mémoire, satria tsy voaraikinao ty le zavatra anankiray. Sarakayansika roma bebe fantateno fambolati utne Pula zaze novo miana mande Le faccio sacca non tutne Ina masukin Bolivat che fifalin Wavniano dinu ganao Contare l'umachina Irere tua pandin La pizza fama ita vavao Sati nati pan Che la cena de carne café Esa era
volo kafe sati nyakipani keto de la semana kane kafe esa ela yanto keto kaya tane volo kafe Para safidi nanya tao mentala nara lao mandeana saute sawie fanatiti tana sune fanyunu nani fun manta piana teve lumio na maraza wani yate na bizumoli fakate ani vena lute asafate manira nomba utafita facantara nyamitike sana sati nyatipan keto que la semana carne café, esa es la llanta keto. Kaya pan de famulu café, satinya pan keto. Que la semana carne café, esa es la llanta keto. Kaya pan de famulu café. Che fifalin, guadagnando di nuguanao. Sontuare lo macchina, irere tua quantin, la pizza fa maita vavao. Sati nyatti pan, keto. Che la semana cane caffè, e fai la llanta, keto. Kaya pan e fa bolo caffè, sati nyatti pan, keto. Che la semana carne café, esa es la llanta keto. Kaya pan de famolo café. Ny amin'ny resaka dress code amin'io zany a dia noho ny resaka fananganan-tsaina sy ny pitsopitsony amin'izany satria hisy fananganan-tsaina amin'io satria ny resaka firenena ary fankalazana ny fetim-pirenena no atao dia tsaratsara kokoa eo ny mpanolotsaina raha hajaina le sainam-pirenena dia mihaja na tsisy kravaty ara no atao ary avy eo afaka ihany koa ary azo atao no misolo tenue de sport raha te hisolo kanefa na izany na tsy izany hitsinjaka ihany koa tsika amin'io andro ary baolina fa tsy hanao baolina leda tahaka an'le fitenin'le akamako izay fa hitsinjaka isika en plein air eo ambonina pelouse. Ny zay ny amin'ny tenue a ny averiko ihany dia tsisy limite na anaty émission fa rehefa avy eo antsoina averiko ihany fa tsisy limite na nombre io na hoe fianakaviana ray ary roapolo nareo no tonga ao tsy ho lana mihitsy vao maika tsara plus on sera nombreux mieux ce sera pour nous. Zay ihany amin'ny misy manontany hoe ahoana ny amin'ny zava-pisotro. Mazava ho azy fa hisy ny cocktail de bienvenue a fa ny resaka zava-pisotro izay mety hamamina misy alcool dia tsy noraisina anjara mihitsy fa tsy manakana ihany koa nefa anareo hitondra izay mety ho consommation anareo na izay mety ho sotroinareo. Ny fahamamoana na fampisehoana hetsika na fihetsika tsy maontina dia mitarika any amin'ny fandroahana
ivoaka amin'ny enclos anaovana ny fety amin'ny fomba mihaja. Isy ny sécurité amin'io ary tsy maintsy mety isy koa ny fijerena ny températura alohan'ny ahafahana miditra ao anatin'ilay lanonana amin'ny resaka barrière sanitaire. Tiako tenenina antsika zany hoe tsy maintsy mifampitsindry ihany koa tsika mianakavy, satria sady lany vola ny lany harena ny lany aina raha sanatria andeha hanao lanonana natongavana ka mitsakala aretina no natao. Zay ny amin'iny. Ametraka veloma vetivety aho, ainy amin'ny fandraisana anjara no misy manontany io. Tsy misy fandraisana anjara hoy aho fa ny tsikitsikinao sy ny fitiavana ny firenenao sy ny tanindrazanao ary ny mpiray tanindrazana aminao no hanasananao, ho asehonao fa tsy ny fitiavan-tena. Ny fifankatiavana amin'ny alalan'ny fampizarana dia ilay resaka entrée noteneniko teo hoe raha manao entrée ho an'olona 5 ianao, anareo mianakavy, dia mba atao 10 dia fampizarana zay ilay nofokena amin'ny tape-havanana ankoatran'izay hena hohaninao sur place dia ny atoerana. Misaotra betsaka, misaotra mialoha. Efa fantapatantareo zany aloha zay hoe izy aby ny olona anaovana fisoratana anarana, fa ny zavatra teneniko sy tsotra aloha, mihazakazaho manoratra anarana fa tsy ho possible hazaka mihoatra amin'ny 600 personnes io toerana io. Mila malaky zany ianao na dia tsy mivoaka ara ny lista, misoratra anarana. Ary rehefa misoratra anarana dia misoratra fotsiny hoe ho avy zay, reto ny anaranay, ty ny telefona, ty ny adresa raha ohatra ka ilaina, raha misy mifampitokisana. Fa rehefa mametraka telefona nareo dia tonga dia hoe ty ny telefona, zao ny isanay. Fa aza manao fanontaniana be dia be fa tsy ho takany tamin'ny 12 septambra zao dia tena narary mihitsy ny sandroko mamaly ny une gestion fanontaniana apetrakareo, fa rehefa misy fanontaniana apetrakareo dia araroty amin'ny émission ohatran'izao ametrahana azy, na amin'ny émission ohatran'izao ny amaliko ny fanontaniana izay apetrakareo, na izany na zany ireo akama izay misolo tena na ireo akama akaiky anareo dia afaka ifampiresahanareo tsara amin'ny zavatra izay manitsidika ny sainareo. Kandezatra izy mandram-piona, soavatsara samy hotahian'Andriamanitra tompoko, hitombo mombantsika amin'ny zavatra izay ataontsika ary mangataka fahendrena hatrany hatrany amin'ny tomposika, ahafahantsika ihany koa manatanteraka izay mba andrasany amintsika sy ny adidy omeny atsika. Ho anareo izay te handray anjara hanatsarana na hametrahana an'izany zavatra izany, satria raha ohatra zao nareo manana toboggan na manana an'ireny zavatra le ompiana rivotra ireny hanaovana animation an'ny ankizy dia tena très bien. Vous me contactez, na vous contactez l'un de vos accoms et on décidera ensemble. Ok, mandram-piona tompoko, samy tahian'Andriamanitra daholo isika mianakavy.